Tompoko lahy sy tompoko vavy atolotra ny arahaba mba hampiraritso anao tonga eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao ianao amin'izao fotoana izao ka asaina anaraka izany hatramin'ny farany. Isataratsika ny vaovao amin'ity alina ity dia ny pejy politika. Nanao filaharambe androany ireo olona izay milaza ho mahatsiaro sahirana noho ny fitokonana lavareny misy eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Mangataka indrindra amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba handray andraikitra manoloana ity hetsika eny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ity satria efa miantraika any amin'ny fiainana andavanandron'izy ireo ny voka-dratsin'izany hoy ny mpitarika ity hetsika ity androany tetsy akorondrano. Nanao filaharambe androany ny fikambanana Malagasy Mijoro ary ny farana tetsy amin'ny tany malalaka tetsy amin'ny boulevard de l'Europe izany be izany. Mitaky ny mba ampitsarana ny hetsika sy ny fitakiana lavareny atao etsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey izy ireo. Efa sahirana ny Malagasy raha nambaran'ireo mpitarika ity hetsika ity ka tokony avela lalaka hiasa sy hianatra amin'izay ny rehetra. Tsy afaka hitazam-posona ny rahapirenena misy ato amintsika satria hitanay fa mbola misy reminy eny mitarika ho any amin'ny krizy eto amin'ny firenena, hitarika amin'ny firenena ho any anaty lavaka indray ngamba ny eritreretony sasany. Tapa-kevitra Malagasy Mijoro amin'izao fotoana izao izay araka ny conférence de presse nataona teo amin'ny hôtel Colbert ka hidina an-dalambe hanao ny hevitra ny vahoaka miaraka amin'ny banderole maro samihafa hitana an'ireo olona maro be foko 20 manerana nosy eto amin'ity kianja fanaovam-baolina ety Takorondrano. Satria nahoana tsapanay fa hita fa tavalatsaka katerena ny firenena no ireo mbola tsy maty volavakipo eto amin'ity firenena ity. Eto izay dia manao antsavo mba tsy sintsony ny korotana ary mba tsy sintsony ny fiantsina eto amin'ity firenena ity fa aloha ny voaka malagasy iaina ao anatin'ny fitoniana na apezima satria nahoana efa sasatra ny aina tao anaty krizy ny vahoaka. Ireo mponina madinika eny ambany tanana ihany no tena lasibatra amin'ny fisian'ireny hetsika lavareny ireny raha nambaran'ireo mpitarika androany. Entina indrindra anerana ihany koa ny fitondram-panjakana mba handraisan'izy ireo andraikitra izao hetsika izao.